Sa chubu ni na icho manja piavi nilani chin nilani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azamanai fa wo shua anja you know manantu na ye yano mi avi Chachi lai tanzu no azavela isana kanani la la no te aruvi la sa chubu ni na icho manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azamanai fa ya wo shua Antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Aoshoa izay tarihiny ambasadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Aoshoa dia tia tampona Ambohidrabeto, faritra Itosy, distrikta Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny sinympiandrao indray ianao dia mbola mitoy miakatra trany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 900 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Ayava, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Yahoshua izay tariny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Terena mini fiananeti tomane suaya fukuisa chiza utika totemisen toni as on tonight. If I find this in a big weather mi famiandia if I were woman now I the mula welaza I'm just a good Yahushua good mula wavila marengu if I listen is if I were woman now I the mula welaza I'm just a good Yahushua. Fanantena kuchofona Zambula manantena cha Fambuli pusa kenjai Le maswan juku Marai na vau Ba melum belum nani fanai Fanje sena begwabana Ifamyanjiyai Pula wavilai Marai naku Le fanje sena Ifavu woman nawai Na mula welaza Angeseku Yahushua Pula wavilai Marai naku Le fanje sena if I were woman now I the mula welaza I guess I could Yahushua. If I were woman now I the mula welaza I'm just a good Yahushua mula wavila marengu if I listen is if I were woman now I the mula welaza I'm just a good Yahushua.
voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aotra. izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia Yaotrano diraina tsalotra mamiara mitsinjaka kaza miafafaro famidera ny Aotra dia tena fifaliana be ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Elia Ireriany ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Aotra. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Tapone storia va kai tra tona fengana ianao io ane ka ora fefara mi dia malaf pe mbola dita ni vavad e fai katan aza be anana vi manatan atao meu chama fnarta be avka ya ul fotana de be eu chama la tu kana zona fam bunzen mi dira malak fazamien na yen ni ya vuna no limbai ya lao ya o shwale no bundi fana zinao Rehefa miala ty dia mba hoaizy ianao ilantsilanja tsitsika dirana fatana mpanota rehetra tsy makany boka ambony tany zao efa mikorotana fanaonao io mila fanavotana aza ty nofinao ifoana mba io rehefa naminao noana ao trano lalato ka nazona fambonjena midira malaky fazamiena iena niavonao no imba izy alao yaoshoareko mabondry fanahinao
Yaotrany katy anao na fony niaina na votany anao elony andriamanitra tsisy fa ny vavady avakaiky hity azotina fana lefa namiandro vonjy aty amin'ny aotra misy zao olana mahomby andao miveva fa yaotra tsy manavaka nakasina vazaha yaotrany lalato ka nazona famonjena midira malaky fa zamiena iena niyavona vonoimba izyalao yaosoarero mavondry fanahinao Minu
mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agno soa mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony agno soa efa voalazany ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza traminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine efa voalazany ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza traminy elabe fa misy mpanompo iray voafidine Elia zany ambasadorny aosoa Elia zedia aveto Gaskara Elia zany ambasadorny aosoa Elia zedia aveto Gaskara tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazanany aosoa tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalianondrikely ny aosoa olo voafidy malala vo antsony aosoa mifalianondrikely ny aosoa olo voafidy malala vo antsony aosoa efa voalaza milohany lalana fa izy naseho anaisitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assure efa voalaza milohany lalana fa izy naseho anaisitra fahotana na iza miaraka aminazy fidirana andanitra tonga de assure marina an'zany tena marina an'zany tsy laingalaingy zany tena marina an'zany tena marina an'zany tsy laingalaingy zany tena marina an'zany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazanany aosoa tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amy 4 marsa zay tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any aosoa tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Yaosoa izay torina ambasadorny Aosoa zady aha Elia Yaosoa de raina tsalofa mamiara mitsinjaka kaza miafafaro famidela ny Aosoa de tena fifaliana ny tena koavambe no sady tena mahafaly de ho avy eo mihitsy Aosoa ilay ny teny taminao hoe
aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aochoa ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aochoa izay nitoriana ambasadorina Aochoa Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika Ety amin'ny foibe ny fanjakana Aochoa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy, Aochoa. Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Sai mitadiani tu tazi marine sai maratuna detsi baulavinu sai mitadiani tu ai tazi marine sai maratuna detsi baulavinu para minuyana Sai mikiatsakany fanjakany Kristy dia hanampy azy koa ny fahasoavany. Sai mikiatsakany fanjakany Kristy dia hanampy azy koa ny fahasoavany. Para minuyana pampamuja Aochoa Deu afakiana yana kami mogelani eluka pamariniana amasini ju sana karampana.
Ie dia faly miaraba ny ambassadeur-ny Aochoa sy dia Elia, faly miaraba ny Siriana, tsika rehetra ny atokantrano izay manaraka indray ny RTV HFF amin'izao maraina izao tonga sao eto amin'ny fandarana maraina mahafinaritra dia miaraba ny DG sy Njara ihany koa. Dia faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano any a, miaraba ny ambassadeur-ny Aochoa sy ny ankohonany a, dia miaraba nareo menada eto amin'ny plateau sy indrindra isika rehetra any tokantrano any amin'izao maraindray ny mahafinaritra andro alakamisy sady andro any a, efa 12 andro sisa dia tonga ny 4 mars. dia miaraba ny ambassadeur-ny Aochoa sy ny ankohonany a, dia miaraba ny mpiansipijery ny tokantrano a, dia miaraba nareo menada ihany koa, dia tsy adino miaraba ny teknisiana ao ambadimbadika ao. 12 andro sisa ry zamoravavy dia efa tonga ny fety bean'ny Aochoa izay efa tena tsy andro mihitsy izay atongavany a, ny fotoana koa efa akaiky sisa satria efa mino fa tena efa mandeha be mihitsy fanomanana amin'izao ora sy fotoana izao a, ho atsikeretra ny tokantrano indrindra fa ho an'ny ondrikel'ny Aochoa rehetrarehetra tena efa mino fa tena efa mandeha tena amin'ny farany izay mafy mihitsy ny fanomanana. Tena efa ao anatiny mihitsy moa amin'izao a, efa fotoana sisa ny andrasana amin'ny akabeany. Dia iresaka n'izay 4 mars izay tsika rehefa avy eo a, aza adinoina hoe asehoanao a amin'ny vatanao ray manontolo mombamombanao rehetrarehetra izany fampisehoana izany hoe 4 mars izany nanomboka tamin'ny alina izany azo atao hoe ouverture n'izay 4 mars izay. Dia azontsika rehetrarehetra any atokantrano any atao tsara ny mandefa ny vidéo a, manao live kely amin'ny numéro WhatsApp dia izao aloha dia atsidiko numéro WhatsApp satria mety izy izao te handefa vidéo androany rehefa avy eo afaka minitra vitsy nefa tsy manana ny numéro dia numéro ahafahanao mandefa ny vidéo anao a, dia ny 034 75 936 00 averiko ihany 034 75 936 00 fampisehoanao an'izay hoe ity za fa mampiseho a fa itsena izany hoe voninahitra Aochoa zany a, mankalaza n'izany hoe 4 mars zany a, dia azonao atao tsara mampiseho ny mombamombanao, ny ao tokantranonao, ny fanaingonao trano, ny fanomanana, ny any ampanjaitra, ny rehetrarehetra izay rehetrarehetra samy manana ny karazany daholo mihitsy. Dia mialohan'ny ry rosotsika an'izay ary a, dia rehefa avy eo azonao atao tsara mandefa vidéo fa izao aloha tsika naraka ny dessin animé vetivety. Ndao ary.
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Israeli utau anatini fautan Kufitakireu anda mantratsizi Tambata tera kautina itanilala kumban Tini saina kuriza afaran Keitini kusanefa fatatuni marina Yawosa ilai pamunti panai Itakuyani Yawosa Itakuyani ilai pamunti Mafi Nataranau Naratanau Banrakizai Sakana na induna kasuparana Anupana ufana yawasa Sarakwazi zawandu yanakuizau Na fierina windai nifamuntina Takuyani Yawosa Takuyani ilai pamunti Tanaku mafi Nataranau Narakanau Banrakizai Takuyani Yawosa Takuyani ilai pamunti
mandrakiza Deu anao ireria isaikura mieritreritra teno anao iavosoa satria anao no hoe fa mameno ahy fa tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay ifokora miteny deu anao ireria isaikura mieritreritra teno anao iavosoa satria anao no hoe fa mameno ahy ka tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao afoko anao eny atraminaka osho ah satria tena tiako ianao ianao tena tiaka osho vonona atrany anompanao iavosoa vononao ny andeha anaraka anao fiainako rehetra de fa nomeko anao iavosoa ka inty ao manolo te rasoanjakao fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao afoko anao eny atraminaka osho ah satria tena tiako ianao tena tiaka osho ah Zay lalovako etsy lafahorinas tsy emotrako fa ianao no miady oay rehefa valona iaza tsy aiza fa eo atakinay foana izy reo namanay ko
ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo iava Yaoshua TV ery fitiavana fahamasinana.
manambara fa vitany tatare rehefa miorona ny teboly ao Jerosalema isany manambara fa vitany tatare fatahaka ny verena jiosy tamin'ny tany sy nanafany osoany fahotany olona eto isaniko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare fatahaka ny verena jiosy tamin'ny tany sy nanafany osoany fahotany olona eto isaniko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare misy ny fotoana azavarombarina tsony anao e manatonany Yahoshua fa izy rery no mpamonjy ny fanahy de mbola misy ny fotoana azavarombarina tsony anao e manatonany Yahoshua fa izy rery no mpamonjy ny ny verena jiosy tamin'ny tany sy nanafany osoany fahotany olona eto isaniko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare fatahaka ny verena jiosy tamin'ny tany sy nanafany osoany fahotany olona eto isaniko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare misy ny mazava zay nomeny Yahoshua e manatona dia zay ihany koa ny diseny mizy natolotra tamintsika tany tokantrano tany aho any ankizy kely reny efa avy hatrany dia iverina amin'ny fanentanao amin'ny katomary sika ry izy miravavy ny amin'izay fanomanana zay hoe manahoana sy manahoana ny fanomanana ny aminareo azy zao raha anjara manokana zao manahoana ny fanomanana tena efa ao anatiny mihitsy eo tena efa ao anatiny fanomanana tanteraka mihitsy moa sady za koa maromaro zay zay menakavy kely dia tena efa fotoana sisany andrasana e efa fotoana sisany andrasana mangitangitaka be mihitsy roa be folo andro dia kadiny zay andro lehibe zay 4 sy 5 mars zay hoe nao zay mbola misalasala ny tokantrano any asainay aza misalasala tsony fa efa tokony hoe efa décidé am'izay angamba ny rehetrarehetrarehetra tokantrano any andeha hamonjy ny fety ny Yahoshua amin'ny 4 mars sy amin'ny le 5 mars zay fety goavana ngeza be tsara ihany koa ny mariana tsara mariana ihany koa fa tsy hoe ny ondry kely ato amin'ny Yahoshua rery ihany kory no afaka hoe anao an'izay ouverture zay ampiseho an'izay hoe mifihetsehana na endrika ivelany sy ny fanomanana rehetrarehetra fa na ianao arany mbola tsy vita batisa fa soratra anarana kosa ny aloha mazava tsara ny resaka raha hoe mbola tsy vita batisa ianao fa efa tonga mivavaka foana ty amin'ny fiangonana masina ty amin'ny fanjakana Yahoshua dia azonao atao tsara mandefa an'izay vidéo zay misy mantsy zao isalasala hoe sao dia natokana ho an'ny zareo rery zany fa afaka ataonao tsara mampiseho hoe ty za manomana ny fety ny Yahoshua ty za efa vonina be mihitsy niaraka entsika tamin'ny fanentanana maro zao hoe ny any la réunion efa voatapaka ny billet efa vonina miandry ny fotoana sisa ny gadonana aty ry parfait ny Toliary zao efa vonina miandry ny fotoana sisany ekarana ty amin'ny fohy be dia maika rehefa ianao zay eto apotitra ny eto
tena hoe aza miana anatsony aza miana anatsony fa midira am'izay mamonjy zay ny fetiny 4 mars 10 andro zany raha ho any eto Antananarivo mbola malalaka be mihitsy fotoana ahafahana hoe mijery akanjo sy ny kojakoja rehetrarehetra fa raha ho any amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo azo lazaina hoe efa tery kely zay fotoana 10 andro zay 12 andro zay nefa ny azo atao sakana na aiza misy ianao fa tongava foana zay mihitsy zay indrindra le izy hoe isambatan'olona mihitsy zany le fanomanana le fanehoanan'le izy ihany koa isambatan'olona tsy haiko hoe samy manany anazy hoe ahoana fomba fanehoana an'izany inona zao fanehon'ny ankiady na zao aloaloha antanitsika efa sao de hoe tsika manomana dia ny tokantrano hoe taetanina be atsika tena manomana be tsika tsika zay tsy manao nini hitantsika zao de fa fanomanana voalohany t-shirt 4 mars fety fanomanana be mihitsy ny any atrano engona tsara mihitsy zao ny anatrano zao tena engoko tsara mihitsy ny atokantranona ihany inona le fanengona mandoko trano manisy elokona antrano aprimina tsara dia tena atao faratapony tsara mihitsiny ho atao hitan'ny olona manodidina mihitsiny hoe ohatra zao miaraka amin'ny aosoa ohatra zao fitsenana zany hoe fety be any aosoa zany ividy jirojiry ihany koa rehefa iny tsy miala fety zay indrindra satria balôma koa indrindra iny mantsy ny avatarana hoe miavaka raha ohatra ny hoe am'izao fotoana zao hoe vaitao misy jiro mirehatra taminy izy zany tena azo lazaina hoe tena mampiavaka aloha am'izao fianoana jiro mihitsy tena hoe fa misy inona reo amin'zareo ao misy inona ohatra zao dia zay no manan'le fety be 4 mars dia zay le hoe samy manana fanehoany tsirairay avy itsika rehetrarehetra amin'izay hoe fitiavana ny aoso amin'le fanomanana izay dia zay no atao zany ary ny any amin'drinjary ny aminay zao vao anomana mihitsy vao hikarakara ny ao an-trano vao lokona vao hividiny aingoaingony rehefa feo satinana hoe inona le aingoaingony satria mety misy mety mba misy ihany ny ohatra hoe ny rideau zao hovaina dia somary asiana an'ilay décoration kely ny sisiny amin'ny sisiny rindrina ambony zany ohatra hoe karazana kasy dia inona atao mitovy amin'ilay rideau dia amin'ny zorony indray asiana balôma kely daholo ny zorozorony rehetrarehetra ny eo amin'ny vavahady vao miditra zao vao eritreretiko hoe asiana voninkazo artificiel dia ny tokotany moa arak'ilay naturel mety ho simba ny orana dia ny tokotany le jirojiro kely raha ana nefa saingy le jiro ohatra mbola sarosarotra fa eny amin'ny faritra misy anay mpanao ny ampiasaina dia fa ny ao an-trano zany aloha dia izay aloha iny zany aloha tena ho atao zay indrindra lisy tsy hoe ao anatin'le riano no aingonao fa hatrany ivelany rehetra mihitsy mba ho hitan'ny olona mihitsy hoe ohatra zao zany fanomanana ny fety be 4 mars zany ho amintsika tsirairay avy any moa zany dia vata tena mandeha ny an-dalana ihany koa iny koa tsy adino vata tena tsika rehetra mandeha ny an-dalana iny tena hoe fitoriana voalohany indrindrany dia tiako zany fa manao manjakely daholo tsika rehetrarehetra tsy hoe ratsy foana hatramin'izay fa zao zany vao tena hoe mipoaka be amin'izay na makany ampiasana ianao na mijanona ao an-trano ianao na fiasana amin'ny orinasa na fiasana miasa tena dia ataovy faratampony tsara ny fanaingonany eo an-tsenanao fanaingonany rehetrarehetra dia ohatran'izany koa izay nena ho asiako balôma be dia ataontsika hoe mba misy code kely mitovy an'ity akanjontsika ity zany dia atao hoe doré sy fotsifotsy zany ny balôma dia hitady balôma fotsifotsy doré rehefa avy eo dia hitantsika dia aza dinoana efa io misoratra eo ambany io ny numéro WhatsApp fa atsika rehetra mandefa vidéo aza amin'ny teny hoe zay mbola vao maraina dia tsy misy vidéo atolotra fa na ny tenanao raha defa vidéo zay efa fanehoana zay aloha dikan'izay voalohany ny ao atokantranonao fanomananao maraina sy ny rehetrarehetra efa izy daholo zany dia efa io numéro ho averiko kely raha ohatra hoe efa iny an-dalana ianao fa mihaino radio dia ny 034 75 936 00 034 75 936 00 ho an'ny faritany ihany koa zay manaraka ny radio internet dia io zany ny laharana afahantsika rehetra mandefa ny vidéo anao mampiseho an'izay hoe fanomananao zay mampiseho an'izay hoe vonina be anao iatrika ny 4 mars hita daholo mihitsy ny fanomanantsika hoe satria aosoa mihitsy fetiny aosoa le ataontsika ho fanomezam-boninahitra anazy dia tsika tsy miandry 4 mars zany fa zao mihitsy tsika dia efa manao zay rehetrarehetra mihitsy zany no fitsenana an'le fety be any aosoa dia naiza misy atsika amin'ny lalaka le rehetrarehetra dia samy mampiseho
isam-batan'olona mihitsy moa zany le izy isam-batan'olona naizanaiza toerana misy a na inona tao a dia ndao aseho dia manentana antsika rehetra e ndao fa tsisy hoe zahay irery na hoe zay mpivavaka ihany fa na ianao ary ianao mahita sy mijery io azonao atao mihitsy ny maneho an'izay alefasy ny vidéo aseho aseho antsika ny rehetra dia andolontsika ry anaraka ny zomba vetivety a mpavitrivisika ao atokantrano a veriny makafanana kely ao ary Zumba! Anao iso fonoketsika aloha alohan'ny kotrana ao 5 6 5 6 7 5, 6, 7, va. 5, 6, 7, coste. 5, 6, 7, bate. 5, 6, 7, posy kely aloha. Miditra pasy ambany indray tsika. Mitombotra mandaka 5, 6, 7, be gauche. Gauche. Ataontsika tsotsotra indray amin'ity a 5 6 5 6 1 1 3 6, 7, posy kely farany. Miditra pasy ambany indray. Ataontsika miaina manao zao. Avy eo andimy. 5 6 5 6 7 sumbatan kely Zumba! Ino ny zombana raha antsika teo mba afatra kely ho an'ny coach Andy mba ataovy afaka ataon'ny be sy maro fa izy zao tena hoe ho an'ny spécial ho an'ny lehilahy tena hoe sarotra le izy dia mba ataovy ho an'ny be sy maro satria ny vehivavy tsy vita sarotra be mihitsy vita le izy dia izay ny zomba
fa manafanafana vatana amin'izao nefa lefa ny kotrakotrana kely sy ny azakazaka kely madinidinika amin'izao efa fanomanana zao mantsy zao efa mandeha daholo ny azakazaka rehetrarehetra gauche droite manenjika varotra lamba ny décoration sakafo tsy mila malemilemy mihitsy ny amin'izao fa mila matanjatanjaka tsara daholo mihitsy fa fetiny aosoa zany no avy mila tena mila en forme tsara daholo mihitsy dia izay ny hoe mila manafana vatana ao anatin'izay ny tsy mila hoe mipetrapetraka fotsiny izany fa na mandeha ny andalana eny aza dia efa kotrana azo atao ihany koa nge zay le mirotoroto kely ianao zany manenjikarehetra mihitsy hoe ahoana ny ataoko mandeha ary dia mandeha mifindrarindra ianao mitady an'izay zavatra hoe inona indray no atao satria amin'izao mihina fa tena tsisy mipetrapetraka izany kosa aloha tsisy tsony ho antsika aloha dia efa tsisy tsony mihitsy ny fipetrapetrahana amin'izao fa dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka mihitsy amin'ny fanomanana ny fetibe ny Aosoa dia sady ho atsipikely ny teny ho antsika rehetrarehetra zany entanina foanafoana hoe zadino tongava tena efa hoe mandeha be fanentanana maraina toandro ariva ianao entanina foana hoe fety be any Aosoa io azadino mihitsy fa iresaka atsika makasika an'le fanomanana sy ny rehetrarehetra teo hoe aza menatra voalohany indrindra zay mihitsy tsindrina mantsy ny tambaly hoe tsika ato amin'ny Aosoa vitsindrindra vitsikely nefa sika sahijoro satria manan'Andriamanitra manala mifahotana tena marina mihitsy zay ary tena hoe indraindra atsika hoe manan'Andriamanitra manala mifahotana aza menatra na dia kely akory ny aza ndresaka mantsika nisy jirojiro amin'ny trano dia ny olona mantsy zao fa nisy zareo jiro le isaky ny krismasy ny 26 juin tsika 4 mars ny atsika 4 mars io aza menatra ianao anaingo ny tokantranonao na ivelany na anatiny aza menatra ianao manaingo ny vatanao manaingo ny fiaranao satria moto bisikileta satria mety misy zao miasa amin'ny orinasa manao tomobila dia anisy soratra 4 mars na anisy soratra iayavasy Aosoa amin'ny tomobila izy dia homenatra dia zary miteny aminao hoe ianao ve afaka mifahotana ianao ve manan'Andriamanitra ianao manana fahamarinana ianao ndray ve nomenatra aza menatra amin'izany mihitsy na kely azany fa indraindrao mihitsy hoe ity le Aosoa le Andriamanitra le tena izy le tena marina le manafaka amin'ny fahotana tsy izy daholo izay akoatran'izay raha izany ary ny tokony izy tonga dia apetaka eo amin'ny fiara eo amin'ny trano tonga dia banderole ngeza be Aosoa Andriamanitra tena izy amin'izay menatra tsara ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra Jesosy satria izay moa zao ny tena malaza be eto Madagasikara eto ry Jesosy sy ry Jesoa amin'izay reny tonga dia afa-baraka mangayany mihitsy ny tiako tenena fandroany hoe ny olona arany manao ratsy tsy menatra matonga mitsofoka ny fiangonana tsy izy ihany fiangonana ratsy mitondra makany amin'ny elo reny nefa zareo ary mihindrahindra be mizesta mipopoka rehefa lahady sabotsy krismasy tamin'izany mipopoka be nefany mitsofoka makany amin'ny lalana makany amin'ny elo very ny dikan'izay zareo mizesta ny akanjo ny dorehatra ny makiazy raha ho an'ny vehivavy ny volo ny aingona ho an'ny lehilahy nefa ho any amin'ny tsizy ho any amin'ny fahavirezana ko mainka ve fa tsika rehetra ondry kely tsika rehetra izay soratra narina ho amin'ny batisa no hoe tafiditra ato anatin'izao hoe fahamarinana izao tokony hoe itsika ny poerapoera voalohany hoe zao ny fiaingoko zao fa za manana ny marina za le olona ho any amin'ny lanitra ny lanitra tonga dia zay lecture directe an'izany hoe ty za miaingo be fa za afaka mifahotana dia zay izy tomako atsika rehetrarehetra satria mantsy tsika rehetra amin'le voateny mazy hoe vitsy tsika paritaka any anaty fiarahamonina nefa fa tsy hoe miaraka daholo dia aza menatra mihitsiny aza matahotra mihitsiny mampiseho ny Aosoa atsika le Andriamanitra manala mifahotana sady Aosoa mihitsy ngeny anohitsika anazy hoe tena izy ty atsika dia ho aseho atsika anazy koa fitiavantsika anazy hoe zao Aosoa zay tsy menamena zany zay tena reharehanay mihitsy ianao naiza misy anay tsy ho ataonao anao le izy fa ho ataonao any Aosoa aloha voalohany indrindra tena hoe ho any Aosoa no anehoanao an'izay hoe na aiza misy ana na zarery arany dia hijoro foana za ampiseho hoe ianao n'Andriamanitra marina Aosoa zay indrindra le hoe zay tia be any Aosoa mihitsy le tanana sy atsona dia zay koa tsika ondrikely ny Aosoa tiatsika Aosoa dia ataontsika mihitsy zay zavatra rehetrarehetra zay tena hoe ianao ary ve manana ny marina ianao ne afaka mifahotana dia misy olona tsy afaka mifahotana
izy nge zany tsy afaka fahotana fa ianao manana ny marina tsy tokony ianao ianao manana ny marina ndraiky hoe zany no menatra eo amin'ny eo anatrehan'le tsy marina zany fa leo mihitsy indraindraintsika mihitsy ao soa ho ataontsika ho hitan'ny olona mihitsy hoe anazy ny voninahitra marina zay anazy tada iavafa tsy an'le Andriamanitra tsy izy iny satria efa fotoana koa zao efa famalina ihany koa zao dia tsika koa tsy anaiky moramora zany tsika fa ho ataontsika ho hitan'ny ao soa mihitsy amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika mihitsy zay ny anentanako ny ondrikely ny ao soa rehetrarehetra mihitsy amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra mihitsy eo atsika mihitsy zay zavatra zay naizanaiza misy ianao naiza na any ampiasana na inao ivoaka andeha hiasa fotsiny dia efa anehoanan'izay fihetsika rehetra zay satria na iahosoarany hoe tsy menatra namonjy hoe tena efa be fahotana be nefa mbola tsy menatra mihitsy izy namonjy dia tsika koa zany tokony tsy homenatra mihitsy ny ampiseho an'izay hoe tsisy satria ianao efa marina afaka amin'ny fahotana tsisy tokony hamenatra tsony mihitsy fa aseho mihitsy naizanaiza toerana misy ninina atao na any an-trano na any an-dalana na any ampiasana dia samy maneo tsirairay isam-batan'olona sady tsika koa nge njara voafidy tsika teo anatin'izao tontolo zao voafidy tsika nainiainy sy nainy hoe voafidy ny ao soa tsika ahoana moa tsika tsy hanome voninahitra azy amin'izay zavatra ataontsika indrindra fa amin'izany hoe fanomanana zany izay fanehoantsika an'izay hoe fitiavantsika ny ao soa zay amin'ny fanomanana ny fety be zay amin'ny tenatsika amin'ny fitondran-tenatsika rehetrarehetra ho atao hitan'ny olona mihitsy hoe ity zavatra hoetiko ho any ao soa ho ataoko hitan'ny olona mihitsy zavatra rehetrarehetra mba ho hitan'ny olona mihitsy zany hoe zao zay rehefa miaraka amin'ny ao soa ohatr'izao le afaka amin'ny fahotana satria ny olona raha manindraindra an'le krismasy ohatra any mba manao jiro mba manao zavatra hafa nefa i zavatra iny nge zavatra tsy mitondra famonjena fa vo mairina zavatra iny fa mitahan'ny olona dia makany amin'ny adalana daolony ny olona mba manaingonaingo nefa manao ratsy avy eo ny zavatra atao tsy misy zavatra mandeha amin'ny zelony akoriny fa tia nefitsika anao faratapony tsara tsika ho any ao soa reny zavatra reny tena ataontsika tsisy dika mihitsy reny eo anatrehan'ny zavatra ataontsika ho any ao soa hoe tena hanomana faratapony tsara indrindra satria Andriamanitra tena marina ngenao novantsika an'izany le naafaka amin'ny fahotana le manala amin'ny fahotana dia mampatsiahivina hoe io fa io misoratra eo ambany io ny laharana telefona numéro whatsapp ahafahanao mandefa vidéo any atokantrano any mampiseho aza mieritreritra hoe zao vao maraina zao hoe za dia tsisy vidéo aseho fa zay fanomananao ao zay fanomananao hoe za zao tia andeha ivoaka ny trano andeha hiasa dia porofoko amin'izao fiakanjoko fihetsikako ny bikako amin'ny makiazy raha ho an'ny vehivavy hoe zao za andeha hiasa me voninahitra ny ao soa ampiseho an'ny olona hoe io manamikaty marsa fa andao aloha tsika anaraka juste pour rira itsikitsikina zay itsikitsiky rehefa avy eo tao ary 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana
dia iny tapaka be ntsinaiko a natolotra ho anao tany atokantrano tany a tsikitsiky dia mifalifaly fa efa akaiky ny fety a io tena mampiavaka ny ato amin'ny aosa io resaka fifaliana io io tena tsy hitanao mihitsy io na aiza na aiza fa tena hoe ato rery any teny moa ikao teo maria kely hoe mpiaino radio zao ny mpijery télé zao tena nahita an'ilay teo fa mpiaino radio efa nitantaraina fa azontsika rehetrarehetra atao tsara ny manaraka ny fandarina rehetra eto amin'ny TV HFF eto amin'ny ava HFF TV amin'ny alalan'ny YouTube misy ny chaîne YouTube amin'ny fiteny rehetrarehetra amin'ny fiteny anglais français chinois dia amin'ireo afaka anaranao fampianarana fa efa misy ihany koa fampianarana amin'ny teny japonais sy ny fampianarana amin'ny teny indien dia azontsika rehetra atao manaraka an'izay ao amin'ny YouTube ao mitape fotsiny ianao hoe Yava Yaosha TV dia misy proposition be hoe Yava Yaosha TV français sa anglais sa malagasy sa chinois chinese sa japanese sa india dia afaka mijery ao ianao zay mahafinaritra anao zay indrindra natao andretrarehetra mihitsy ny chaîne YouTube efa misy karazany maro mihitsy zao dia miditra fotsiny ao antsika ho antsika zay tsy manana télé na mihaino radio manana téléphone zany ianao eny an-tananao eny afaka hijerenao tsara n'izay fandarina rehetra eto zay afaka anaranao koa ny fampianarany aosoa rehetrarehetra zay mandeha dia arahanao amin'ny téléphone naiza naiza misy anao mampiditra mega fotsiny ianao na amin'ny sonera zao raha na eny an-dalana dia efa afaka mijery amin'ny téléphone zay rehetra mandeha eto afaka mijery na zao direct zao dia afaka mijery ianao na any anaty tomobile na eny ampiasana na eny an-dalana azadino ny vidéo atsika zareo hoe manahoana ny fanomananao ahoana ny fanjairana ny akanjo zao hoe efa mandeha hoe fanjairana ohatraohatry ny ahoana ny lamody ohatrany ahoana ny didina akanjo sy ny rehetrarehetra natao hoe
ny anahy zao tena ataoko miavaka kely mihitsy ny anahy tena ty zavatra ty mbola tsisy nanao mihitsy fa tena fanatapony tsara ty mihina fa samy mikaroka an'izay daholo mihitsy ny tsirairay avy any satria tena fety goavana be mihitsy zany satria tena goavana indrindra koa zany hoe afaka amin'ny fahotana zany tena hoe ilay Andriamanitra nanafaka anao tamin'ny fahotana no fietsika fa andalo tsy ahivina ihany ara numéro satria mety miandradio ny olona hoe teny an-dalana dia tsy ahivina ihany numéro hoe andefasana ny vidéo amin'ny WhatsApp dia ny 034 75 936 00 034 75 936 00 ao zany no andefasanao ny vidéo na izao na mifo ianao zao na efa iny an-dalana na efa any ampandraitra na eny etsena eny dia alefaso daholo alefaso ho jerevany rehetra ny fanomanana sy ny izay fomba izay ataonao any zany ngamy zao misy matorotoro marain zany tsorika hoe mbola vonikeo ampandrina fa vao maraina dia mba mitsangana eo mila mazoto tsara izy mena ta ohatrany hoe tsy mandrofandromandry zany mihitsy fa zay teneniko tambony hoe tena mangitangitaka be mihitsy maheno hoe 12 jours sisa dia tonga ny 4 mars tena hoe atao anatin'ny tena hoe fanomanana tanteraka raha misy angambany hoe akatoko ny fanomanana hoe apototra fanomanana fa tsika tena hoe familona tanteraka misy rehefa akaiky fety ohatran'izao dia ohatran'le teny tamin'ny teneneza raha tamin'iny hoe mampitehiteny mihitsy hoe mba apôzy kely aloha ry fotoana fa mbola misy antisy ty mbola tsy vita na dia hoe adin'indray ary fa zany hoe tsy tsika moa ny tompon'le izy fa n'Andriamanitra ny fotoana dia tsika manaiky dia manenjika dia manao faratampony eny amin'ny rehetrarehetra eny fa asaina ianao zany ho anao mbola misalasala ao tokantrano io mihitsiny tongavy ianao amin'ny 4 mars na aiza ny toerana misy anao na aiza amin'izao hoe misalasala izao hoe toa Antananarivo na any amin'ny faritany na ny ivelan'ny Madagasikara dia tongava manatrika amin'ny fety be any Auchan amin'ny 4 mars sy ny 5 mars ho avy izao tena zay vao tena hoe raha fitentsika foana hatramin'izay hoe fety be tsy misy ohatran'ity manetriketrika makotrokotroka sy ny sisa sy ny sisa fa ty vao tena hoe tsisy ohatran'ity satria tena azo lazaina hoe fahamaranana ve ohatra satria amin'io le Andriamanitra nahary tongotra matanana anao Auchan ho avy eo amin'ny fotoana io tsisy fanasana ambony indrindra mihoatra noho izany angambany raha ho an'ny olombelona eto ambonin'ny tany mety misy mifanasana hoe za vao asany amin'ny tranom-panjakana za vao asany amin'ny toerana ambony ny amin'ireny fikambanana mana iraisam-pirenena ambony rehetrarehetra ireny fa tiany tena hoe avy lavitra tsy azo oharina amin'ireny fanasana eto ambonin'ny tany ireny koa raha fanasan'olombelona ary moa matimatesanao mihitsy ny fiomanana iray volana meloha ianao dia efa vonina amin'ny akanjo ny kiraro ny manjamanja rehetrarehetra fa tia tena hoe fety be any Auchan le avy noho ny avo le mpanjaka noho ny mpanjaka le avy indrindra no anasanao amin'io manasanao amin'izao fa tsy hoe amin'io manasanao amin'izao efa nanomboka efa ela izy nanasanao hoe tongavy ianao amin'io 4 mars io fety be akoana ankalazana ny iverenany anarako io dia tongavy ianao amin'io fotoana io aza vela isakana mihitsiny teneniny ambassadeur ny Auchan tamaly hoe aza vela nakana anao na ray aman-dreny na ny vady na ny zanaka na ny fiarahamonina satria reny mantsy izao nisan'le teneniko teo mamenatra an'le hafa ireny hoe ianao ny raisy lahatra dia ianao mila manantona aty fa zanjery hoe za matahotra ny mamanaina za matahotra ny dadanaina za matahotra ny fianakaviana sy ny fiarahamonina fa rehefa maty ianao jerevandreo fotsiny eo ianao rehefa maty fa tsy havita mihitsy ireo hoe amonjy anao na hitazona ny ainao ireo na dia hoe ray segondra sy 2 segondra fa rehefa tonga ny fotoana maty ianao atrika amin'izay ianao any ambony any fa ten'izao ianao dia manam-potoana hoe aleo za nanapa-kevitra ny 365 jours nanovanao ny fiainanao teny foana lavianao teny foana fa 2 jours amin'ity taon'ity 4 6 5 mars no etsoinay ianao hoe tongava amin'ny fotoana io anatrika amin'ny fety be any Auchan hiatrika an'ilay avo indrindra ianao amin'io fotoana io hiatrika an'ilay Andriamanitra fanaperana ianao amin'io fotoana io mendrika omena ny fanajana sy ny fitafiana sy ny fiaingona faran'izay raitra izay amin'io fotoana io tsika moa zany la tena hoe tsy tovy any amin'ny lanitra ny lanitra zany tsika fa
ny faratapony tsara indrindra zay ananatsika mihitsy ny asio anazy hoe ty ahosoa tena fitsenako anao ty a tena ataoko tsara mihitsy no anao ty zavatra ty anao a amin'ny fiangoko a ny amin'ny ao atrako a ny amin'ny lalakalehako rehetrarehetra any a ho hitan'ny olona manodidina mihitsy koa mantsy nanaovantsika anazy hoe zao tsika miaraka amin'ny ahosoa zao fanomanantsika ny fety a de am'izay koa nge ny olona rehefa mahita an'iny de tena tsy maintsy misy mifantanina hoe fa misy inona tsy maintsy mipetraka aloha izy raha vao hoe any amin'ny toerana misy anao zany ianao anao jirijiry kely satria efa le teneny DGT moa zany hoe 26 le krismasy reny zareo reny no misy jirijiry fa ny antsika zany ty 4 marsa mihitsy no manitsika mialoha anaovantsika zay jirijiry zay tsy maintsy hipetraka mifantanina fa misy inona ao aminareo misy inonareo amin'ny herinjary zany tena ie de eo nanehoanao an'le izy hoe ie mankalaza manomana an'le fitsenaina an'le fanomanana ny 4 marsa fety be any ahosoa iahosoa le manavaka amin'ny fahotana amary tena hoe ao avoaka mihitsy zany zay zavatra zay ho avoaka mihitsy hoe ho any ahosoa daholo zao zavatra rehetrarehetra zao de tsy maintsy hipetraka iza iahosoa de zay hoe iahosoa le manavaka amin'ny fahotana tena ataontsika ho hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy amin'ny toerana rehetra le iahosoa le andriamanitra nanafaka amin'ny fahotana de ho avy ny fety be any a de sady manasa ny olona rehetrarehetra ihany koa tsika hoe zay tia be any ahosoa rehetrarehetra mihitsy hoe te ho afaka amin'ny fahotana ianao te hamonjy mifetiny ahosoa ianao de tia be anazy ianao a de andao ianao tongava amin'ny 4 marsa ho avy zao a efa 12 andro sisany zany hoe mbola misy omanana mbola afaka manomana mihitsy mbola afaka manomana mihitsy mbola misy herinandro zany hoe herinandro sisa zany raha tapitra ty herinandro ty de ho tonga zay fety be any ahosoa zay na hainao an'le teny omaly iny moa de tena mientanentana mihitsy ianao hoe tena inona no ataoko zany eo de mba samy manana nivitra daholo hoe anao ataoko azao ny ana ny zavatra ao ataoko a de alefaso raha ny video de hitatsika eo ary izy hoe ohatra ny ahoana raha ny zavatra nataonao ary de andao aloha tsika anaraka ny zanam-pandaharina manaraka ny annonce tsy adino tsika nitondra fanampiana ho an'ny olona satria zay ny antony fisian'ny RTVHFF sy ny fandaharina rehetra eto amin'ny RTVHFF de anaraka ny annonce ary tsika vetivety Nasandratry ny avo Adasha Demi Makerena, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny serveuse na aide cuisinière, vehivavy timitsiky, mazoto miasa ary matotra tsara. Raha toka mahaliana anao ary zay dia azonao atao ny miantso azy amin'ny laharana 038 22 207 41. Raha vololo miaina dia Volandray be Samueline, vehivavy 12 taona, mitady asa toy ny femme de ménage. Efa niasa tamina zone franche, efa niasa tamina femme de ménage ihany koa. Raha toka liana renao dia antsoiny 038 80 849 25. Raha Kotoarisoa no menjana ary, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny vendeuse na réceptionniste, mahay fandray tsara manolona ary tia mitsiky. Ny laharana azahoana azy ary 033 64 588 23. Raha ary ny Irina Mampionina Kezia, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny serveuse na vendeuse. Ny laharana azahoana azy ary dia ny 033 64 588 23. Raha velo ary natenaina Erinirina Larissa, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny cuisinière na mivarotra. Efa niasa tamin'ny zone franche, efa nivarotra ihany koa, tia mitsiky, mora tenenina ary mahay mivarotra tsara. Ny lahara taloby ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Raza Fiarinjaka Jean Safi Derman, lehilahy 12 taona, mitady asa toy ny maçon na vendeur. Efa niasa tamina resaka ponsagena tomobile, mora tenenina, tia mitsiky ary mahay mifandray aman'olona. Ny 034 27 001 63 ny lahara telefônina ahafahanao mifandray aminy. Antonita Juliana, vehivavy 12 taona, mitady asa toy ny asa trano klasy mody. Efa niasa tamin'izay sehatra izay ihany koa.
Ny laharana ahafahanao mifandray aminy azy 038 69 410 46. Randriana tenaina Sarobidy Antonio, lehilahy 1 taona, mitady asa toy ny vendeur na maçon, ny asa efa nataony taxi moto. Ny laharana ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa. Iava Yaoshua TV, ery fitiavana fahamasinana. Dia iny ny annonce nentina foana nampianantsika rehetra any atokantrano satria na dia misy ary fanomanan-4 mars dia ny fanampiantsika ny rehetra ny atokantrano jery ny RTVHFF tsy adino fa efa aiza tsika teriterina amin'ny fandefasana vidéo any atokantrano any aza atao latsa-danja sao dia hoe za mbola ohatran'izao fa alefaso aloha mba jerevanay hoe manahoana ny fanomananao atokantrano ao fanomanako zao tomboko amin'ny hoe grand ménage atao tokantrano efa fanomanana daholo zany fa ny fanomanana ny 4 mars amty ihany koa ny 3 dia efa tena hoe raha tamin'iny mantsy zao ny 3 mars manomboka ny fandefasana ny vidéo sy ny rehetrarehetra fa tamin'ity zany izy tena hoe lasa toujours ty aloha tena hoe ouverture akoavambe mbola tsy isy fety angamba teto ambony tany ka hoe toujours ty aloha dia efa mandeha ny ouverture fa hafa zany ato amin'ny Yaoshua zany tena hoe mampangitakitaka tsy haiko fa le tokantrano manahoana za zao efa tsy matombona mihitsy maheno an'le teny maha-le niteneny iny dia aveo amin'izay anao tena hoe inona zany no ataoko hoe tsy andronao za mihitsy zay hoe ahoana re zany no ataoko hoe ahoana re zany no ataoko tena tonga dia efa zay sisa fa tsisy toromaso ohatra nefa ho 4 mars zany raha pisy tena hoe raha pisy dia 4 mars dia mihinao ve efa nanomboka omaly iny teny iny dia mihinao ve efa misy vidéo mihitsy iny any dia eo ampanomanana mihitsy ianao na izay nyteneny dia zay hoe na mbola eo ampanaovana grand ménage ianao na mbola eo ampandokoana trano ianao hoe andeha handoko trano na hoe mandeha ny andalana ianao dia ahoana le akanjo nanaovanao ahoana le fomba fanehoanao hoe miaraka amin'ny Yaoshua ianao eny andalana dia mba ho hitan'ny olona manahoana fanjairana sy ny rehetrarehetra ny akanjo satria efa izy daholo mantsy rehetra mihitsy afaka lefety daholo mety efa misy efa tonga ny mpandraitra zao fa efa misy ny vidéo vonongonina ny ao ambadika ao dia tsy hosakanatsika mihitsy ny zany fa andao aloha jerevantsika hoe iza ny voninao ampisehoan'izay hoe fanomanan'izay ao atokantrano andao azy Franchement, il en a pas marre de se carapater tous les jours. Si seulement j'en peux plus creuser des trous, moi. En tant qu'héritier du championnat, le jeune maître a été trop gâté. Il a dû prendre la sale habitude de fuir ses responsabilités. Son honnêteté et son sérieux ne sont pas à remettre en question. Il ne s'était fixé aucun but dans la vie. Il ne voyait pas l'intérêt d'étudier et de se former au maniement des armes. Le jeune seigneur a raison de ne pas m'accorder sa confiance. Vous vous entêtez pour rien. Pas besoin de leçons barbantes. Je
Je peux faire ce que vous voulez sans étudier. Tena mbola etsena be rehefa avy eo a anao ny fanomanana ny ouverture rehefa avy eo indray miona fa io aloha ny santatra mba varany tena mbola eto ampanjairana lamba. Sir Tokiyuki, je jure par les dieux que la défaite n'est pas... Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien Yaosha. Tonga fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra Pamjen Yayava sy Yaosha. izay torina mba satorina Yaosha zady aha Elia. Yaosha no derana tsarova mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaosha dia tena fimalina be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaosha ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaosha ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaosha izay nitoriana ambasadorina Yaosha Ziadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yaosha Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yaosha. Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino dia iny ny vidéo amin'ny Pascaline eny Taratamaty manomakomana ny ao atokantrano hitantsika hoe mbola teo akatoky ny zaitra izy teo manjaitra rideau angambany izy iny atao décoration ao an-trano zany fa manana zany ianao ve dia ho latsa-danja fa entanina hoe alefaso na tsy ny vidéo ary fa na ny fanomananao eny vidéo moa le alefa fa na tsy ny ao atokantrano tiako tenenina fa enao fatatenanao izy ny zany rehefa eo mbola andeha tsena ye nareo nga tsetsena tsika nga tsetsena tenaina fa fanomanana be mihitsy zao a efa nandeha zay eny ny fanomanana ny madame Pascaline dia nitsika zany mba manahoana efa ho alefa ihany ny vidéo manaraka rehefa aveo fa ny anasany anao hoe anao le mbola misalasala io mihitsy tsika moa zany efa aty ihany dia tsika nga moa hiala fa tsika hiatrika amin'ny fety be any Yaosha tsy asaina tsony angamba fa efa hoe nazava ny teny ho any ondrikely rehetrarehetra fa ho anao zay mbola misalasala ny atokantrano any a tena hoe aza misalasala tsony fotoana zao anapahana hevitra 12 andro ny mbola anananao a afaka ataonao tsara mampanjaitra ve zao mbola possible possible mihitsy zao mbola 12 andro zany a ny atsika ne no hoe 12 andro zany efa voniny sady kiady mpanjaitra fa ny mianiny ihany mbola afaka manomana mbola afaka mandraitra ka marina mpanjaitra afaka kiady mpanjaitra raha ohatra ny hoe ampanjaitra ny kiady nareo vita eto malagasy ny fanampy ny kiady
dia afaka ataony ihany koa nao vidivita nisy botika zay nety nataty teto tamin'ny marena mahafinaritra indray mandeha iny azony atao tsara no mijery roby any amin'ny sy ny akanjon-dehilahy any amin'ny hastel any amin'ny soso boutique tendance dia azonao atao tsara no manantona andreny reny zao tena hoe fiangona farany raitra reny normal be mihitsy raha ampatsehivy kely le ohatra netiny sy ory tamaly hoe ny fanabadiana ny fanasana any amin'ny androm-panjakana rehetra any azo atao hoe fanasana farany ambony indrindrany any ary ny olona miakanjo farany zay raitra tototo mihitsy ny trosa vola aty sy aroa anomanana zay hoe za sain'ny floa ohatra na za sain'ny premier ministre ohatra na za sain'ny Donald Trump ohatra na za sain'ny tsy haiko zay manamboninaitra rehetrarehetra fa ianao androany asainy ahosoa ianao manova faratampony raitra ianao aza siana mihitsy ny ao fiainanao hoe ambony lavitra mihoatra noho izany hoe fanomanana avita mihoatra n'izany na hoe fikarakarana avita mihoatra n'izany fa raha misy zay fikarakarana tsara indrindra nataonao teo aloha raha ho an'ny vehivavy zao dia ny mariage ohatra na ohatra ny hoe ho amin'ny mpianatra dia ny mémoire sy ny rehetrarehetra reny vao homanao tsara fa aza atao hoe misy voadepasy an'izay hoe fanomananao an'ity fetibiany ao soaty mihitsy eo amin'ny androm-piainanao fa raha nanao farany tsara ianao tamin'ny mariagenao ray volana ianao vonina atao farany tsara ihany koa amin'ity katy marsa ity zao mbola toujours mety hoe mbola misy fanomanana tsy vitavita kely fa manana fotoana tsara ianao anoizana an'izany amin'izao fotoana izao zay indrindra dia zia tena entanina foana aloha tena vonina ny teny be njara le ao anaty ko efa mangitakitaka be dia tia apipita ilay ny tokantrano hoe tena entanina mihitsy nareo hoe entanina ataovy fanomanana rehetra amin'ny fitsenanany Yahoshua ilay Andriamanitra manafaka ny fahotana ilay Andriamanitra nahary-tongotra matanana anao tena omeo azy ny voninahitra tena hoe ataovy anazy zay vitanao hatramin'izay tena marina mihitsy ny teny DG hoe fa andao ary lotsika anaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny fijeriny gazety fijery gazety fijeriny gazety indraino arahanao amin'izao fotoan'izao gazety taratra no anomboantsika azy vokatry ny oramikija tafiakatra 7 ny maty ao amin'ny pejy fa roa no anarahanao ny andindinizay fampiasana ny mataka anampy ny be ny tanàna ho hitanao zay ampejy fa 7 songadina toe-karena teknôlôjia sy numerika azo isariana ireo mpampiasa vola ampejy fahatelo no anarahanao ny andindinizay fiarahamonina CSI Mahabibo mamatsy vaksiny ny toeram-pitsaboana tsy miankina ampejy fahafolo no anarahanao an'izay samihafa taranjatolona 20 mahery ny atleta ifaninana ny ekipa nasionaly ao ampejy fa 12 no misy an'izay andindiny-baovao zay ho toizantsika amin'ny gazety inona ny vaovao ary takaitra vokatry ny orambeny sesesy olona telo maty tafiakatra 7 sy arivo sy ray alina ny isan'ny traboina ao ampejy faefatra no misy an'izay ministera ny fahasalamam-bahoaka mandray an-tanana ny fitsaboana ireo traboina ao ampejy faharoa sekretera jeneraly ny tim tsy potika intsony no atao tsy politika intsony no atao azafady fa fiarovana olomeloka ao ampejy faharoa no misy an'izay rangahy iray maty totitry ny tany trano 5 mirodana olona efatra naratra ao ampejy fahavalo no misy an'izay amboara ho azon'ny filoha miariary fa ory avamanana ny malagasy sasany hitanao zay ampejy fahaefatra anoizantsika azy ary dia ny gazetiko ady amin'ny famotsim-bola miantso ny fiara-miasa amin'ny mpikaroka ny samifina ho hitanao ampejy fahavalo Friedrich Ebert Stiftung ikatona ny birao eto amintsika ampejy fa 7 no misy an'izay amin'ny gazetiko mantasoa ray mpianakaviana maty voatifitra olona 3 voasambotra ao ampejy faefatra indray no anarahanao an'izay jeu rugby XXL top 12 ho fantatra amin'ny 7 mars 2024 ireo anao famaranana ampejy faharoa no misy an'izay vaovao ara-panatanjahantena izay malagasy Inron
iray sehatra ao la réunion ao pejy fahatelo no misy an'izay fiahina ara-tsosialy iona ireo mpiantsehatra rehetra anatsarana ny mahaolona ao pejy fahavalo ny gazety ao raro no anoizatsika azy. Ambomahintsy tovolahy maty ny rodanany trano ao amin'ny pejy faharoa no misy ny andindiny izay vaovao mampalahelo izay voasambotra ireo andianankizy mpanentaka eny 67 hectara mbola pejy faharoa hatrany no misy an'izay fitantanana commune ho fanina ifeny asany ireo ben'ny tanàna ao amin'ny pejy fahatelo no misy an'izay be masoandro itasy niverina ny korina noho ny fiaramentana ny lakan-drano tsentsina ampejy fahaefatra ikianja Ambomanga kely niala ny tokantrano ny andranomaso ireo traboina ampejy fahaefatra no misy an'izay Tanjombato Andilamena zavady ankizy vavy roa niarana mony ainy tao Andavatrano ampejy faharoa no misy an'izay tranga izay hotoizatsika amin'ny gazety izay izany. Trano sy tambony anjera ankizy efatra ambin'ny folo volana sy lehilahy namoy ny ainy olona efatra hafa naratra ao pejy faharoa no misy an'izay vaovao izay famonoana sy fandrobana mpitandrina sy vady taloha no samborona ao pejy faharoa hatrany. Lehilahy andehody maty ny latsahapotaka niaraka tamin'ny ombiny mbola pejy faharoa hatrany. Telo lahy sarona nisoloky nivarotra kit Starlink tamin'ny vidiny mora ao pejy faharoa hatrany no misy an'izay vaovao izay. Torohevitra ny vokatsoa azo avy amin'ny soja na ny rambiazany vitanao pejy fahadimy dia izay no amin'ny gazety izay izany fa ny malaza Madagasikara no anoizatsika azy. Fin de ces activités à Madagascar en août 2025, Steve Tong en pejy faharoa no misy an'izay bilan des fortes pluies, 7 décès et 13 159 sinistrés. En pejy fahatelo no anaranao an'izay. Union africaine soutient la promotion de l'économie bleue en pejy faharoa. Promotion de l'écotourisme durable, mise en concession de 6 parcs mbola pejy faharoa hatrany. Protection sociale, objectif couvrir 50% des familles vulnérables mbola pejy faharoa. Pejy fahaefatra kosa indray no anaranao andreto andindiny-baovao manaraka ireto 67 hectara sy andotam-penaka ravan'ny polisy ireo andian-jatovo mpanao sito mahery. Fisolokiana amin'ny vente en ligne tratra ireo telo mpametsy mpividy ary ankizy nirana ny andrikisa maty ny letika tao anaty lavadrano ny rovavy pejy fahaefatra avokoa no anaranao an'izay andindiny vaovao izay amin'ny gazety malaza de Madagascar. Hotoizatsika amin'ny gazety Free News ary. Tradoza tampoka ankizy kely dimy namoy ny ainy tao anaty lavadrano ao amin'ny pejy fahaenina no anaranao an'izay. Akon'ny rotsakonana ny sesisesy tafiakatra fito ny maty 7 amby zato sy 3 arivo sy iray alina no traboina hitanao amin'ny pejy fahaenina. Raharaha Jean-Luc Randria mihoatra sazy miatra 3 taona an-tranomaizina no nomeny fitsarana azy ao amin'ny pejy fahaenina indray no misy an'izay. Tetikasa pipeline FAO ho vita hatramin'ny septambra ny toby fitahirizan-drano ao Matsinjo ao amin'ny pejy fahafito. Fakibatsilana mba ho malagasy iray miatrika fitaopahavaratra ao amin'ny pejy fahatelo no misy an'izay. Ny gazety La Vérité ary no anoizatsika azy. Établissement scolaire, la suspension des cours prolongés ao amin'ny pejy fahaefatra no misy an'izay amin'ny La Vérité. Fondation Friedrich Ebert Stiftung clap de fin sur son show politique à Madagascar ao pejy fahatelo. Forte pluie, 7 décès et plus de 13 000 sinistrés ao pejy fahadimy. Anoizatsika azy ary ny gazety L'Express de Madagascar. Intempérie, un mort et 4 blessés à Antananarivo. En pejy fahadimy no anaranao an'izay. Mahajanga, le gouverneur appelle à ne plus construire le long du littoral. En pejy faharaiky ambin'ny folo. Fasankarana, des constructions détruisent la digue. En pejy fahavalo. Afrobasket 5x5, l'Égypte et la Centrafrique bien armés. En pejy faharoa amby roapolo. Samifine, le secteur informel freine la lutte contre la fraude fiscale. En pejy fahafito. Fondation FES Madagascar ferme ses portes en pejy fahatelo. Mantassou, un pasteur déféré pour meurtre en pejy fahafolo. Anu amaranatsika azy ary ny Midi de Madagascar.
Blanchissement de capitaux, plus de 2000 milliards d'ariary liés aux fraudes et évasion fiscale en pays de Fajo. Ambodratrimo, un caveau familial profané en pays de Fafit en Benfoul, non Missianzei. Judo au pain de Saint-Denis, Zouandjiambloulne se part d'or en pays de Fa N. CSI, fin de mandat pour Saoudjala Benarive en pays de Fa Civi. FES, fermeture du bureau à Madagascar pour manque de financement en pays de Fa FHA. Dossier cyclone à Madagascar entre intensité variable et impact puissant en pays de Fa Telondropoul. Des ASN, Ftirin Kazeti, Makasichakatupku. Dia iny a ny feo gazety avy ny rahantsika teo a fijery gazety a reny ny vaovao a misy ny mampalahelo a misy ny fahatrahivany tena mampalahelo amin'izao tondra-drano zao satria anelakela-drano moa koa reny misy an'le ranomaimbo reny dia miakatra tanteraka misy moa reny rehefa le tondra-drano be ohatreny a andrano efa tonga ny an-trano misy moa lalana mandeha ny amin'olona dia farany dia eo ambaravarana sisa mba ahitana an'izany hoe maina zany a mampalahelo mihitsy zany ny olona amin'ny fahatrahivo reny zany le izy miraha efa nanony tamboho koa raha zao dia mila mitandrina fa efa mando be izy dia minjera dia satria hitantsika teo nisy olona ray ny otsahantany mampalahelo be mihitsy zany ilana fitandremana zany indrindra efa mahazo fampitandremana foana moa ny mipetraka eny amin'iny faritra laoty iny a hoe rehefa fahavaratra ohatran'izao mahazo fampitandremana amin'ny loko mena foana hoe mba hiala amin'ny toerana satria tsy fantatra izay avian'ny loza tsy ampitandrina anao hoe zaho avy rapitsona raha afaka pitsona andro any alina fa rehefa tonga ny loza dia miatra eo izy dia mitandrema foana ampitandrema foana sika rehetra fa zay ny amin'ny fijeriny gazety any amin'ny vaovao azonao atao tsara manjifa ny gazety any amin'ny mpivarotra gazety mahazatra anao eny a fa efa misy ny vidéo vonina indray ambadibadika ao teknisianinao a dia aloha raha antsika indray hoe izy indray ny ampiseho ny fanomanana fanetanana ny fampiterana zay angamba ny tena mahalaza anazy angambany hoe mampidera mihitsy hoe ty za le afa-pahotana momana ny 4 mars asehoko any ao sa ndao azy amizay tany estoro avy aty amin'ny malaza Tandrombato mampiseho ny mahamalagasy voafidy riaria mihitsy any amin'izany a couleur no asehoko hoe tena zany a fa malagasy voafidy eto amin'ity tanàna misy aty isehosehoko mihitsy zany mahamalagasy azy zany ary isorako ny dada efa sy ahosoa malala mbola ho avy ny mony manitsa be fa zay aloha ny vitany amin'ity maraina ity fa efa lasa mitaditady décoration any ny alabavy sotra tompo miarahaba ny ambassadeur-ny Ochoa sy ady Aelia Entsoa sy ny ankonany no mandefa vidéo dia miarahaba antsika koa amin'ny studio sy amin'ny plateau zay moa zany andalana andeha hiasa amin'izao lalana mandeha miasa fa efa manomana ny fety efa manomana teny efa manomana mihitsy dia efa manomana ny fety dia manao maquillage dia manao manjamanja dia efa manomana an'le t-shirt androany le izy mbola vao namboarina dia raha petsy vao anaovana raha fa vita za moa io zany zao sao dia misy tsy mampalatsana fa io Entsoa dia reo ny zanako reo anankitelo voariny anaran'ity anankiray ity dia nombana dia imiody dia tiana sao daholo nareo rehetra rehetra
mahafinaritra ny vidéo reny ny olona andeha anomana reto andeha anomana izy reny andeha hividiny izay tokony ho vidiana dia manao kokoa anareo nandefa vidéo teo zay eto amin'ny plateau ho any Antsosa mivady aman-janany dia ho any amin'izay da Nestor sy Pascaline tsy adino nandefa vidéo vao maraindraina ohatran'izao misaotra betsaka zany midika fa efa ndao any an-tsena zay nga masina satria rehefa fety moa dia tsy maintsy hoe feno antsika rehetrarehetra tsena damba vidéo eo ambodiny sotro amin'ny bardama kosa kiady mihitsy ny anao an'izay rehefa avy eo fa hitako eto hoe ty zay eto ambodiny sotro dia le lamba faratampony raitra ny etiko amezana voninahitra ny aotra efa hoe vita zay ty costard fa efa ny ambany sisanay fa vita ary rehefa dia tena tapitra mahafantatra ny fety be ny aotra daholo ny ambodiny sotro satria dia tena hoe tsika mameno tsena rehefa katomaso ohatran'izao ny tsena pavillon iny ihany koa ho an'ireo mpanjaitra ao reo efa manontany ianao dia hay nareo efa le any re tena fantatra tsara mihitsy reny ohatr'izany dia asaina daholo nareo reny ho tonga amin'ny 4 mars ao avy zao satria izay kosa mampanjaitra akanjo any aminareo dia mba tongava satria ianao fa nafantatra ny Aochoa ianao dia nao nefa tia ny Aochoa ianao dia tongava koa ianao fa monjy an'izay fety 4 mars izay dia anasaina anao ie dia aza misalasala atsika rehetra mpivarotra ny ambodiny sotro zany ravindamba ny rehetrarehetra lambanao amezana voninahitra ny Aochoa tsara be fa ianao ihany koa mila tonga ity amin'ny Ambohidrapeto amin'io fotoana io ny 4 sy ny 5 tena hoe fikely nge zany fotoana zany tsy avy aloha zany fa zay le izy zany hoe tsika rehefa mifety taloha tena tonga dia hoe tsy te hisaraka mihitsy fa le fifaliana tena hoe satrinao eo foana tsisy te ody zany mihitsy ty izy zao 4 5 3 zany ianao manomana be any an-trano any hoe tena fanomanana ny sakafo ninona aza zany teneniko mbola tsindriko foana hoe aza atao misy ambony no ity fanomananao ty raha nanomana mariage ianao taloha ny popoka be mihitsy dia tefi eo iny zany hoe fanomanako 4 mars ako tsy ataoko ambany ny fanomanako ny mariageko tamin'izany raha nanomana soutenance ianao tamin'izany ataovy tefi eo iny hoe tsy ataoko ambany ny soutenance ako raha nomana ny sortie ny fanasana tany amin'ny androm-panjakana ataoko ambony lavitra noho ireny ataovy vavao daholo ny zavatra rehetrarehetra satria mbola manana 12 jours ahafahana miomana tsara nefa raha ho any atokantrano any ianao miteny hoe eto aloha zany dia aleo tsindritsika satria tsika mondry kely anao faratampony tsara fa ho an'le olona any atokantrano le mbola tsy tonga ato amin'ny Aochoa no asaitsika dia mety miteny izy hoe za tsy manana akanjo tsara fa nefany ho tenena aminao hoe raha ianao ve ny asainy manamboninahitra eo amin'ny fiainanao dia anao akanjo ratsy hito nefa tsy vitany hoe manamboninahitra ambanimbany aty fa faratampony be voninahitra no manasa anao dia ho vitanao ve ny akanjo mosomosy na ikiraro ratsiratsy anjaratsika mieritreritra fa aza atao sakany zany na izany ara fa kosany mba tongava saina hoe mekanjo farantsara andro any anomezako voninahitra nlaina ary tongotra matanana na dia hoe hisaotra anazy fotsiny arana hoe misaotra anao za fa noenao za dia misy satria misy ianao nanao fiainanao tany ianao nanao lavianao tany ianao nahita fifaliana kely ray minitra tany ianao dia misy zany namorona anao dikan'izay aza atao sakany aza atao ambany zavatra zay hoe fahatongavanao hisaotra n'ilaina ary tongotra matanana anao zay manova faratampony tsara raha nisy tamin'ny 8 décembre iny ry izy menata hoe mankasitraka ianao fa satria voavonjy tafiditra tao anatin'ny 20 taona nitoriany ambassadeur ny Aochoa Elia dia fankasitrahanao any Aochoa hoe misaotra anao za fa voavonjy fa ty zany mbola hoe mankasitraka foana satria tsika amin'ny androm-piainantsika mankasitraka anazy dia ty zany mbola vao maika tena hoe misaotra anazy satria nitafaverina le anarany raha tsy miverina moa le anarany dia vao maika maty teto daholo tsika menakary sambatra nge tsika malagasy RTG tena hoe teto mihitsy le famonjena nandeha teto Madagasikara le famonjena nandeha dia teto ny voan'ny anarany Aochoa tena hoe tena tsy tatso zany zay anaovana raha ho analo zany tena hoe ataoko mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zay mantsy le izy hoe ho amin'ny fahatsapatena ny tsirairay amin'izay satria efa nitenena teo amin'izay hoe reny ara zany raha hoe Aochoa amin'izay zao manasa anao tena hoe manasa anao izy amonjy an'io fety be io dia mba ahoana izay le tena ndesete hoe raha manamboninahitra fa zany manasa anao dia anamosomosy ianao
fa zay le fatsapatenanao am'izay a ahoana fomba fanehoanao an'izay a fitsinana ny fety-piany Aochoa zay a de ny tena ny tanana antsika rehetrarehetra zay mbola nivela moa tena hoe tongava manantona ny 4 mars tongava amin'ny 4 mars ho avy zao a ho an'izay rehetra tia biany Aochoa mihitsy na ho anao le tena maniry niaraka aminy sy maniry nitady an'Andriamanitra mariny zany a maniry ianao no afaka amin'ny fahotana tongava amin'ny 4 mars fa tena ao antsika mifankahita tena hoe ao antsika mifankahita fa tsy adiny koa ny manasa ny mpanjaitra be dia be koa izy ireo a manaraka ny radio mijery ny télé a antsoina koa nareo a tongava amin'ny 4 mars hijery na dia hoe io zany hoe le Andriamanitra le Aochoa io moa zany efa matetika moa zany rehefa le mandeha manjaitra reny dia manontanytany foana zareo hoe iza le Aochoa dia manaraka ny radio sy ny télé io le Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana anao a ndao ame voninahitra anazy amin'ny 4 mars io a 4-5 fa tongava aloha ny 4 mars dia hitanao eo fa na ianao raha tsy dia hotsony ny 4 rehefa mijanona iandro ny 5 aty aminay aza sina fanahina parking na sécurité zay maro anaka sy ny sisa tongava fa aty assuré tsara fa efa misy ny vidéo vonimbonina indray ao ambadimbadika eo amin'ny technicianao dia andefa vidéo alefantsika tsororoa angambany alefantsika tsororoa angamba ny vidéo a dia andao jerentsika hoe izy indray ary nefa vonimbonina ao ambadika ao ndray ary Palmerahapany ambasadorana Aochoa Ziadia Elia palmerahapany Juliana sy ny ankonany ary palmerahapa anareo rehetrarehetra izay manaraka zao fanarana zao ko mahita ilay eo ampanomanana zao kehitriny zay zao eo ampanomanana ny fankalazana ny fetiny Aochoa amin'ny 4 mars dia eto zay atagnany ambo ametaka rido dia anatiny manapaka anazy zany zahay kehitriny zao fa ho zairina eo anaovana décoration atao tokantranonay dia ny sasany moa manao ballon manao ballon dia hoe marka ny fankalazana fanomanana ny fankalazana ny fetiny Aochoa daholo zao zavatra ataonay zay satria faly be zahay mitsena ny fetiny Aochoa manome voninahitra n'ilay nahary sy nanamboatra anay satria tia be anay izy alinay ny fitiavany sy ny raha nalatsanao anay tsy voavidim-bola mankareny faly be zahay zao ankehitriny zao fa rehefa avy eo mbola haneo sary amin'ny favitany décoration zay ho ataonay rehefa avy eo Ye dia iny indray ny vidéo teo aloha i dauphin avy any Toliara sy Ginette sy ny fianakaviany any afanadiana any a mahafinaritra mahita ny fanomanana azy hoe efa miainga ny ballon mandrito atao avy an'ilay tsaratsara reta ataovy maro loko fa haly zao ny ankizy kely amin'izao mahita ballon maheran'ny ye fa reny mahafinaritra be reny a amin'izao akatoko ny hoe fety tena hoe tsy hitako tsony zay ilazana anazy dauphin manadio ny manodidina manadio ny tokotany sy ny rehetrarehetra iny mbola fiandohany fotsiny iny fa rehefa voafafy eo ny tokotany dia ohatrandray ohatrandray mety mbola iverina amin'ny vidéo mihitsy dauphin zao tena hoe zao ary le eko satria tsy misy limite moa izy teo rehefa avy nandefa ianao dia tsy mahazo mandefa tsony fa kosany a alefa mahazo mandefa foana ianao na impolo isan'andro ary ianao andefa vidéo tsy maninona mihitsy fa kosany no alefanay misesy le izy ho alefa misesy le izy mba tsy hoe isy fiangarana zany hoe ianona foana no mipotra eo nefa raha ianona foana no mipotra lera tongavany eo moa dia izay fa alefa misesy arakaraka izay fahatongavany vidéo anareo eto amin'ny radio sy ny télé
sady zao zao mbola le fiandohany daholo aloha dia mbola tsy hita mihitsy le tena hoe ino misy trano tonga dia mihatra be sy notrany zao hoe tsy hoe miravaka jirojiro le tena izy le tena miaigny le femo balomo fa ho avy daholo moa zany mba omany eky tena ataovy tsara be tena atao faratapony tsara mihitsy ho any Aochoa daholo zany rehetra zany entana ihany tsika ny tokantrano alefaso foana ny vidéo dia alefaso ny fanomanana dia ho an'ny any mbola any tongava manatrika ny 4 mars hitanareo amin'izao hoe efa reny ny fanomanana dia mbola manana 12 andro ahafahana manomana n'izany 4 mars zany dia tongava reto tongava aleo mahita toizay tantaraina indrindra fa tsika rehetra ny ampitan-dranomasina amin'izay ntsindrina manokana hoe tongava fa tsisy fety ohatran'ity tsontsontsontsony misy nareo miantso hoe za tia Chine dia tongava amin'io fotoana io dia misy miantso hoe za tia La Réunion Saint-Denis ny any Canada ny any France ny any iza koa rehetrarehetra reny dia tongava daholo any Comore azadi ny any Togo sady efa misy ondro kely tongava daholo nareo rehetrarehetra any amin'ny any ampitan-dranomasina any tsy adinoiny mihitsy ny raha misy adiny dia azafady fa tongava daholo amin'io fetin'ny 4 mars io amin'io zany dia tsy haiko mihitsy ny aloha fa tsika mantsy rehefa 4 mars tsika rehefa andro alahady dia feno ny fiangonana dia rehefa 4 mars tsika na miantso olona tahakan'iny ary dia ho atonina foana ny fiangonana tena mahagaga mihitsy n'ilay izy na lahaditsotra na 4 mars atonina tsika foana io nefa tsika mahita re misy olona nasaina be dia be tonga ao dia aza miteny hoe fiangonana kely io ve dia ho atonina anay raha ho asainareo zay fa zay ray camion fa tsy maninona mihitsy fa atonina anareo foana aty dia ny lera zao mandeha dia mandeha fa aleo tsy ampiandrasina ela ihany ny vidéo aloha ho asitsika vidéo kely anankiroa indray aloha afantarantsika an'izany atokantrano any hoe iza manomana inona ny vonina andao ary faly miarabany ambassadeur-ny Aochoa sy Riana Garcia mianakavy kely avy aty Andranombe moa mandefa vidéo efa manomboka moa nenay fanomanana amin'izao satria 4 mars ataonay makotrikotrika be aloha nenay dia ohatr'izao moa fanomanana aty sady mandia sady asiana fandizana ihany moa bafla mandeha foana atao trano ny haingo trano koa tsy diso anjara amin'izany dia ohatr'izao ny akanjonay efa any amin'ny mpanjaitra daholo fa mbola etsena rehefa avy eo vidy loko sy zavatra ilaina rehetrarehetra amin'ny fanaingoana ny trano dia ohatr'izao moa ilay akanjo ilay misy soratra ny voninahitro tsy maiko ny hafa ho izy tada iavasy Aochoa sady manaloatra manasa anareo ihany ho avy amin'ny 4 mars azavariana any an-trano any Banfanaraka ny télévision radio télévision chauffeur avy aty manakara ihany le mandefa vidéo zay moa zany saka andeha hividy décoration androany dia avy be ny orana dia miandry kely orana tratra dia mandeha zay fa anao ampirotrano aloha zay zao dia avy eo zay mandeha décoration et bonne journée daholo dia inondrendray vidéo teo iza moa Andranombe dia any Manakara kopatanana manareo rehetra nandefa vidéo kokoa an'izay nandefa vidéo rehetrarehetra dia aza atao sakana ny orana ary Clara fandana jereo ny décoration manao imperméable manana herina imperméable aza atao sakana zany taraiky eo ny olona zao amin'izao fanadina zao teo efa nandefa vidéo tsara reto ny ballon mandrido ninona ao daholo aiza tsika eto Antananarivo fasiny atsika mifanimambodo sotra eny ianao mividividy décoration sy ny ana fasy jerefana sao dia reson faritany eo indray dia hotoizantsika ara ny zanam-pandaharina mandeha ny fotoana sarytsika hiteny foana hoe 4 mars angereto efa akaiky fa tonga avy andao aloha tsika anaraka ny sakafo lakozia dawary
miaraba ny mpanaraka ny RTVCFF tonga indray tsika atao fikarakarana sakafo dia ny atolotra amintsika androany hoe ohatrany ao na fikarakarana zany omelette au charcuterie zany. Zavatra ilayntsika mila tsika jambon, mortadelle, fromage, dia mila dibera, dia ny sira sy poivre efa manaraka foana, mila atody anankidimy, tongolo anankiray, voatabia anankiray, poivron anankiray, tongolo maitso sy kotomila. Hiditra amin'ny fikarakarana anazy tsika dia tetehana aloha ny mortadelle, ny jambon azafady. Dia tetehantsika koa ny tongolo dia atao ohatr'izay koa ny voatabia. Dia kotomila. Dia farany tongolo maitso. Nendy an'ireto aloha zany tsika. Arotsakato ny tongolo sy ny poivron. Masamasaka kely zay vao arotsaka ny voatabia. Dia tongolo maitso sy ny kotomila. Marano kely tikany. Vita izay losika ny hafa dia loarana. Sira kely poivre kely. Dia afanaina ny lapoaly, ao endasitsika anaty lapoaly amin'izay zany le izy. Asitsika dibera. Dia arotakitsika ato amin'izay ilay atody. Rehefa vita izay dia asitsika an'ilay voatabia, tongolo, poivron. Dia asiana ilay mortadelle. Dia ampiana jambon. Dia ararakitsika eto ambony le fromage. Dia afotrotsika ohatran'izao. Dia bataitsika eto ambony vilia. Dia ohatr'izay fikarakarana ny omelette au charcuterie dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia azo mafoy ny RTVCFF daholo.
iny ihany koa ny sakafo matsirony chef Ferdinand iny njara ahoana ny fahitanao anazy teo hitasevany telondrona mihitsy tena matsiro izy teo a reny afaka atao daholo a amin'ny 4 mars 5 mars afaka atao daholo eny afaka hoanina io moa zany fety daholo ny rehetrarehetra tsy misaraka amin'ny fety ny sakafo zay indrindra de reny zao fa sationany a afaka ataonao koa reny a ataonao tsakotsakonao rehefa sady mandia satria sady andimo tsika njara zao hitondra an'iny amin'ny 4 mars de tsara ho anareo azadiny zay ye dia aleo aloha tsy ampiandrasina ela ny mpanaraka ny fandaharana fa anaraka ny zanam-pandaharana manaraka aloha tsika ny tolory tanana ndao ary téléshopping tolory tanana fandaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF fanaraka amin'ny fandaharana ireny to zaza normal fa tsamy fasivolana nazahoany azao tsy natsiaro tena dia niditra hôpitaly ray volana sy folo andro tsy natsiaro tena dia verefa natao scanner dia tefa maintsy hodidina ny lohany dia nanafatra faly vatany tany Inde nanaovana opération dia vita soamasara ny opération lafa lany vola be dia vita ny opération dia valiko zaza tsy nay mipetraka tsy nay miteny tsy may mandeha dia hatramin'izao mbola manaraka traitement kanefa nohony tsy fisian'ny opela-tanana dia voatery mijanona indray zao ny traitement satria ny datany maty 3 taona zay dia tsisy tsony voalovana traitement dia izy ary nianafaniana ny ursia dia nohony tsy fisian'ny vola dia nijanona dia zay tsy mampahazo ihany fa taloha izy manisan'izy vatana kely ihany fa zay nijanona ny ursia no tsy afahana sana kely be azy no koa izy mbola manao traitement sous dépakine mba tsy ampanao crise asa dia dépakine nefa ny vola eto manana tena efa tsisy tsony za miasa asa kely aman'olona eny mba afahako mamely azy nefa tsy maharaka mihitsy izy fa nirika nefa mba taineo amin'ny fitsabonan-jana fa ny opela-tanana fa tsisy tsony efa tapitsy alafo ny fananana navana lesika mangataka ho anareo izay malala-tanana mba hanampy ny fitsabonan-jana fa tiako mba ohatra ny zanako na zanako na dia hipetraka na andeha après 5 ans izy mety mbola andalo favidina anao contrôle scanner ke dia anaty jerevany eo anaty lohany ka rehefa kasy maintsy mbola soloana amin'izay le valy eo anaty kibony dia mety izy solo fa zay zao mbola tsy nanao scanner satria le vola opela-tananay mbola tsisy mihitsy nanao scanner satria raha mivaly iny dia mety tsy maintsy iverina hiditra hôpitaly izay mianaka hanolo tuyau soit le tuyau solona na sorona tatera maika vato ao anaty lohany izy io vato iny anaty kibony iny ile tsara ity dia very vaky makaty amin'ny tataviany dia mivery le lohany tsy na le nisy rano dia ny asan'le zany izy raha tsy vita opération tamin'ny fotoana io dia mety tsy toy tsy natsiaro tsisy natsiaro tena dia soa zany izy hoe mety vaky azazakely lehibe lobe regny zay tonga izy tsy maintsy nididina nasiana ny tuyau iny natoloha nasiana vaky raha ohatra ka iverina ividy tuyau fotsiny tamin'izany vidin'ny tuyau anaty lohany iny 1500 ohatr'izay fanafody amin'izao fotoana izao nefa zay fa tokony hanao contrôle tsy efa feno 5 ans fa noho ny tsy fisian'opela-tanana dia mbola tsy navita hanao contrôle zay nefa naty anazy tona tsy maintsy andalo amin'izay zay amin'ity volana février farany volana février satria 7 février fait 5 ans ny andodina azy tsy maintsy manao scanner amin'izay zay manao contrôle farak'izay dia mavataka tolotana ho anareo zay meloanareo tompoko anareo izay malala-tanana volana nampianay anaka veloma tompo tolory tanana fandaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary
kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua. izay toriana mba satorina Yaoshua zady aha Elia. Ny tena koabambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua ziady a Elia ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketika ety amin'ny foibe ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ino ny fanentanana ny mpibaka marsa teo fa taolohan'izay tsika nanaraka ny toloron-tanana ny irintsokely amafisina ny fanoloran-tanana ho raha toka ianao ka maniry mafy hanampy azy satria mila fandidiana amin'ity volana février ity ny zazakely iny dia asaina ianao zany hanampy azy amin'izay mba voatsirampy ny tanana. Zay ny fisiany RTVHFF manampy ny olona mila fanampiana ohatra reny dia azadinona izy makarakara izy raha toa ka manana an'izay ampy afaka hanampiana azy zay ianao. Zay le fifanampiana samy malagasy iny ihany koa ny toloron-tanana fa andao ngamba avy hatrany dia anaraka ny vidéo misy indray tsika ie satria efa misy vombonina dia ndao arahantsika ary. Miarahaba ny ambasadorany Yaoshua Saidia Elia sy Triana. Fanomarana moa zany atao aminay dia efa tena ho anatiny mihitsy satria andrehetra rideau reto ny rideau Carte Mars efa tena nomaniko reto ny akanjo moa zany to dia efa miantonkantona miandry fotoana ny sisany dia izao kay mbola hivoaka rehefa avy eo hijery loko hijery décoration zay fa rehefa avy indray miona. Miarahaba ny ambasadorany Yaoshua Elia Saidia dia miarahaba ny Triana ihany koa navalina avy aty amin'ny cité efa manomankomana andeha hiakatra ho any amin'ny ville moa zany zao andeha hijery décoration hanaingona ny fetin'ny Yaoshua ataony tena makotrokotroka be sy mahafinaritra tsy ataony latsa-danja mihitsy ny fetin'ny Yaoshua dia ireo izay telo mianaka miomankomana mazotoana ôlo. Reny ihany koa ny fanomanana ho an'ny navalina teny amin'ny cité teny
hoaniza le anankiray teo tsy taty fitiavana fa manjaitra ny rideau ny akanjo efa miatona efa miandry andrekako tena efa vonona enao ve dia olatsa atanjany zany fa alaivo ny akanjo zay ataovy miantona dia ampiseho hitiko ny akanjo tsisy manaiky za mihitsy efa vonona izy zao ny akanjo voninkazo ay sy ny anazy ao efa epanomanana dia rehefa fety ohatran'izao moa tsika tsy misaraka amin'ny fety sakafo efa natolotra teo satria rehefa mifety misy sakafo rehefa mifety tsy maintsy misy zava-maneno midobodoboka dia raha hoanao ka maniry hoe te ampanenoneno moa zany ampisy manenoneno ao tokantrano ao midobodoboka ny hira fideranany ao sasiny rehetrarehetra dia misy toerana anankiray ahafahanao mijery hoe ato misy zava-maneno afaka jifainao tsara zay indrindra shopping anatiny daholo zay anaraka ny télé shopping aritsika télé shopping efa vonona ve sa mbola tsy vonona ny télé shopping nao ambadibadika ao ny mpanaraka ny téléshopping izay atao amin'ny discount store Saturne Analakely dia manolotra anareo ireo entana maro be izay fanaovana sonorisation toy ny baffle maro isan-karazany amin'ny marque vrai marque rehetra ahitanao ny marque Behringer, Warfetal, marque JBL, ao koa ireo baffle chargeable izay ilaina amin'izao jiro tapatapaka izao. Misy ihany koa ireo ampli maro isan-karazany izay fanaovana sonorisation na en salle na plein air, ampli de puissance. Ihany koa dia ahitana ireo karazana table mixeur izay afaka anaovana lanonana ao an-trano amin'ny fianakaviana ary amin'ny spectacle. Misy karazany maro izy ireo manomboka amin'ny 4 pistes katramin'ny 144 pistes izay raitra indrindra moa dia ilay table héritage HD 96. Atkoa dia ahitana ireo karazana télé amin'ny vrai marque isan-karazany toy ny Sony, Sicel, Sharp, Samsung, LG, Panasonic. Amaranantsika anazy dia misy ny liquidation na baffle X-Boom izay afaka henona tsara ao an-trano. Izay moa izany ireo vokatra ato amin'ny discount store Saturne Analakely. Koa manentana anareo ho tonga etỳ Analakely ampitan'ny firaisana voalohany. Ny lahara telefôna azahoananay moa dia ny 3402 424 33.
dia ino ny zava-maneno e ho antsika ny tokantrano indrindra fa le hitsenana le 3 iny tanikady le CDG le 3 zany misy an'le efa misy fanetanana misy fetifety be misy zao mihitsy iny dia fa ilaina anjara tena vidy anao zao dia ampanen'olona mafy be ao atokantrano sady jirama rehetra zao efa tsy tapatapaka tsony tsy ny any aminareo efa tsy tapaka tsony mahafinaritra nareo tsisy efa tsy tapatapaka tsony zao ny jirama efa tsy manao kokoa jirama tsony tsika engane fa sady ny kato maro be alondre tsika mba nipiteno any jirama hoe ny fety hafarany ve ataonareo zay tsy atapaka ny jiro ty kosany zany fety be any Aosha e Aosha le Andriamanitra namorona anao io dia mba angatanay hoe aleo kosa itoy foana aloha fandefasana ny jiro fa aza tapatapahany zany fa zay fety dia zao fa mahery 7-8 minitra sady ny amin'ny valo fa mandeha tena mandeha be ny lera mandeha be ny fotoana fa sady hiditra ao amin'ny ahoanatsika miandry ihany koa ny vidéo an'ny olona any atokantrano ahoana ary ahoana iza le miantso anay e ahoana fanomanana ahoana ny manjamanja ny ao atokantrano ny endrika ivelany rehetrarehetra tonga ny fotoana ny ahoana atsika am'izao fa alefaso ny vidéo rehetra ny laharana telefônina kady ny lahara telefônina ny ao amin'ny telma 034 75 936 00 034 75 936 00 ny orange 032 79 145 42 032 79 145 42 dia ny Airtel kosa 033 46 852 11 dia zay ny laharana ahafahanareo miantso miditra miantso afaka mitantara ihany koa nareo hoe zao ny fanomanana aty aminay ho an'ny mpiaino radio raha tsy manana telefôna moa zany anaovana an'izay vidéo zay fa afaka mitantara ihany koa nareo na efa eny an-tsena eny na any am-piasana eny amin'izay misy ahoana fanjavatea sabotsina mena leny miaraba ny ambassadeur ny Aosha zay dia ilia miaraba ny Fianasy ihany koa miaraba nareo telo mianazay ao efa mbola tsy manana le andefasana le vidéo fa ny ato fikarakarana efa tena mahafotaka teo ana masiny zany zay nga mahita zay nga mahita fa vidéo zao ny andrazanay ohatrany akoho miendy tena mieno koa aloha nareo fa mbola tsy manana le vidéo ay ve tsy maninona kosa e fa mbola ho avy le vidéo alefaso e mbola alefako alefako dia manetona ny olona rehetra ho avy fety be any Aosha Katimartio le niverina ny anarany Aosha eto amin'ity planeta Terre ity dia tongava daholo manome voninahitra ny Aosha maneho fitiavana dia iza moa tsy tiany Aosha fa tevola ingeny tsy tiany Aosha Andriamanitra namorona anao io dikan'izany ome voninahitra izy dia dia ome voninahitra koa dia manome voninahitra anazy dia tongava amin'ny Katimarta dia amin'ny sabotsy lahady koa tonga dia efa tongava aty azanymarsa mihitsiny fa tonga dia sabotsy lahady dia toizana foana farapatonga ny Katimarsa dia oriana ny Katimarsa koa dia soato koa ny anarana ny Batisa zay tsinona ny tena mahavonjy le fanoratana anarana Batisa atao Batisa fa tsy hoe soratana ny anarana dia indray tsika perdu dia veloma daholo nareo babay fa jarariva ndray dia zany ny fanomanana ny machine zao miodikodina mihitsy amin'izao satria efa mandeha ny fanjairana miasa mafy mihitsy machine amin'izao dia asaina foana ianao ny atokantrano any hoe aza manaiky ho very zany aza manaiky ho any amin'ny hery zany fa zao ny misy hoe famonjenao anao ty andao aingakaingana dia mbola tsy midy ny vavahady satria efa kaiky hidy eo amin'ny 2026 izy tapitra dia mbola tsy midy dia tongava aingana fa misy antso raisitsika ny antso ary ahoana ao ve
ahoana sa tsy ahoana tsy ahoana fa tapaka ny antso ye de raisina ny antso lahary fa eo ambany eo vidéo azadino numéro vidéo amin'ny WhatsApp ny ahoana mandeha vidéo koa mandeha ahoana fanomana ahoana maheno ve ahoana iza le miantso somary makamaka réseau kely any azafady fa somary tapa ratsiratsy ny fifandraisana somary maka réseau tsaratsara kely ngamba ny fotoanantsika mandeha ararotina ihany koa dia aleo to dia mamirina miantso somary maka réseau kely dia mba tsara ny fifandraisana dia tafita tsara mihitsy ny zavatra ahoana Nirina vaty Nirina vale Margarita. Miarahaba ny ambasadorneo fa zay dia Elia dia miarahaba nareo mpanentana. Miarahaba Nirina. Tena mahafinaritra be mihitsy ny le fahitananareo satria tena feko be anao sao mihitsy ny izao ataonareo zao dia tena sazy be mahitanareo manentana ny hoe 4 mars 2025 Tumama dawa se tibe anao swata gato efa tampateny Yeno ako ahoana fanomana nirinao tena sazy be efa tena tatela satria tena tiako be mihitsy ao soa dia ame voninahitra anazy satria fietiatsara be akarazainako mainka eva zany hoe mame voninahitra any ao soa zany ohatrany ahoana ny akanjo nirina akanjo ohatra hoe inona le le atao any amin'ny tatelika le fanomanana amle le atao any amin'ny tatelo ay le t-shirt natao katy amin'ny tatelo ay ve de ohatrany ahoana ny soratra ary Tete be any ao soa 4 mars 2025 marina zany intsony marina zany mety be ny rina dia faly be mihitsy ny dia tena faly be mihitsy ny zany no tena faly be mihitsy ny amin'izao hoe tsy misy atsara mihitsy ny fifaliana eran-tany satria tena fahotako mihitsy ny miala tao fa ahoana mony tsy akalazaiko marina zany za mihitsy ny rina dia manentana ny olona dia tibe any soa aloha tsy adino dia tiby anazy ho fa ny tia anazy mijery tele zany amin'ny videko amin'ny 2020 Kinandray mo ba tayo? Anazy mitsongava ty amin'ny Marina mihitsy zany Nirina. Katimaty. Ay mihitsy sady sady Ye, marina zany Nirina tsy hery tele marina zay tsy tia anazy tele amin'io ataony mivantana mihitsy ny tele mandeha amin'ny internet YouTube n'aiza n'aiza misy anao dia mahita mivantana 4 mars ny Aochoa ianao mahita mivantana 3 mars ny Aochoa ianao mahita 3 mahita 4 mahita koa na sabotsy lahady ye zany mihitsy ahoana ahoana iza le miantso ny ambassadeur ny Aochoa Dia Elia dia narehetra eo amin'ny plateau dia niva mba tia sabotsina mena ihany miantso e miarabanivo le WhatsApp aloha raha fitsy vo alefa fa tsy maninona mihitsy vo ale etsena raha fitsy monomana an'le décoration fa ny akanjo sy ny fanomana 4 mars zany efa vohomana daholo dia mipitsipitsy madinidinika ireny sisa no anapizana azy dia rehefa vohomana le atao trano am'le fandraisana presetiny ahotra dia alefa asapiny aminareo any daholo dia nitaonany olona rehetra dia manapofinaina indrindrindrindra le dia tena tiany Aochoa e manasa anareo ho tonga amin'ny fety be any Aochoa 4 mars menay zao vahilinay mafaranay avy any fianarana efa tonga ato mahafinaritra be zany olona be mihitsy dia hoentinay dia ampiseho anay nareo koa izy rehefa tonga le fandefasana le WhatsApp dia zay ny aty sabotsina mena ye satra betsaka nivo avy any sabotsina mena ye dia ianao koa azadino ny taona ny vahiny na ina moa na havanao izy io na ray tanàna na mpiara-miasa asao ndao monjy 4 mars hoe fa andao aloha tsika naraka vidéo ndray efa misy ny vidéo vonivonina ao ambadika ao andao azy Miarahaba ny ambassadeur ny Aochoa zay dia Elia dia miarahaba ny Siriana koa sy ny ankohonany
ny fanomanana ny katimarsa moa zao dia tena efa mahakotrokotroka mihitsy ny atao aminay eto Andramena dia efa mikomandy ny zavatra entina isintomana ny olona, entina kalazaina ny fanomanana, kalazaina ny katimarsa, ny fanaingona ny trano efa manomana izay fa mbola ho avy ny video manaraka fa ity zany fampidirana fotsiny dia ho tarafina kely izany fotsiny ilay fanomanana eo amin'ny zaitra izany no tarafina kely ohatr'izao ireo anaty sase ireo zao mbola lamba mbola ho zairina daholo ireo mbola tsy ampy ary ireo fa mbola andeha hividy dia tsy maintsy rehefa mandeha mividy moa izany dia manao misy t-shirt kely amboarina isintomana ny olona, anasana ny olona anatrika ny fetibeany Aotra ho an'ny Zevelina sy tiany Aotra dia asainay dia manomana izay efa navita ny akanjonay moa efa tena vita ny kiraro efa voavidy fa miandry an'ilay fety fotsiny fa tena tsara izany fa mba surprise kosa mba surprise hitanareo rehefa any dia ohatr'izao zany no fanomanana tony lamba daholo tony lamba daholo tony zairina tony ato izany efa misy akanjo efa akaiky vita fa surprise aloha dia mba tsy aseho fa surprise daholo reny mbola akanjo mbola ho zairina daholo fa zany za manasa hoanareo izay efa mijery aloha zany androany dia fa za manasa mbola asiako décoration io trano io mba ho taitaitra izay miditra ato fa ilay zaitra aloha angambany tsy mandray zaitra intsony aloha za fa ilay ato ara nefa be dia be fa tsy maintsy misy miditra maka ilay zaitra dia mahita ilay décoration tsy maintsy ho asiako soratra misitositona olona eny mba ho fantatry zareo fa tena tianay be ny Aotraanay ary ankalazainay amin'ny fety makotrokotroka mihitsy ny fankalazanay ny firenan'ny anarany teto Madagasikara amin'ny voalohany sambatra be izay voninahitra ho an'ny Aotra ho an'ny Dada Yaya Va dia faly izay zany manasa anareo anatrika ny fety be 4 mars izay ataonay eny Ambohidrapeto tsara be fa mitongavy tena tsara ho anareo izay tena liana sy tiany Aotra dia hiaraka aminay hifety amin'ny 4 mars dia zay fa kokoa daholo dia tongava daholo tongava maro bye bye. Voalohan-tena dia miarabany ambassadeur-ny Aotra Sadia Elia dia misaotra betsaka ny ambassadeur-ny Aotra satria raha tsy teo izy dia tsy misy izao fety izao misaotra betsaka ny Dada Malala Yaya Va misaotra betsaka ny Aotra fa tsara be miaraka amin'ny Tiandala moa zany maheno fanentanana dia manao an'ilay vidéo fa fanomanana katimarsa dia tena efa ao anatiny tsisy akanjo aseho moa zany zay fa nefa anjavany amin'ny mpanjaitra dia miandry amin'ny fotoana zay fa efa tena metanetana mihitsy na dia mihain'ilay fanentana ao amin'ny plateau ary misaotra betsaka tia rehetra zay sy manaraka ary manasa zay rehetra ny trano va miady vita amin'ny katimarsa sorato. Dia reny ny vidéo reny natao reny nampisehoana antsika rehetrarehetra efa vonona ny olona mpanjaitra efa vonona ny rehetrarehetra efa vonona amin'ny 4 mars fotoana sisa tena atombotra ny andro fanentanana faraparany ary izy menada aloha fanentanana manokana ho any amin'ny party misy anay iny amin'ny party misy anay any amin'ny faritra Manjakaray sy ny manodidina rehetrarehetra iny Ambohitsiry Anjanahary fa ny fanentana dia tsy hakanavaka ho antsika malagasy rehetrarehetra ho an'izay rehetra maheno ho an'izay rehetra maheno sy mandray zany mba ho tonga ny fety beany Aotra amin'ny 4 mars ho avy izao aza atao misy sakana mihitsy ninona tsy ahatongavanao ety satria rehefa maniry ianao niaraka amin'ny Aotra maniry ianao niaraka amin'ny Dada Yaya Va indrindra fa teo afaka amin'ny fahotana ianao dia
manatona ny aosoa dia tongava mifety be amin'ny 4 mars ho avy zao a 12 andro sisa. Dia ohatr'izay ihany koa miantsony rehetra ny atokantrano ao ny mpiainy mpijery hatramin'izay tsy nafony RTVHF fa mijery fotsiny ihany ianao fa amin'ity andao me voninahitra ny aosoa tongava ety Ambohidrapeto anao anotrina ny fety be 4 mars fankalazana ny aosoa ilay Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana ny mpanjaitra rehetra eny Sotreny ny mpivarodamba rehetra ry fandehanana ireny tongava daholo ny any amin'ny faritra misy anay ny faritra Mboamalaza Mboamangakely rehetra iny tongava manotrina ny fety be 4 mars ny aosoa ilay manafaka amin'ny fahotana. Dia zay ary namarana antsika indray ny maraina mahafinaritra ny 4 mars tamin'ity androany ity fanentanana mahakasika 4 mars azadinoana rehefa ratoandro misy indray fanentanana amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 na zay fandaharam-potoana eo dia aza ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête be any aosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayaba sy Yaosoa. Izay toriana mba satorina Yaosoa zady aha Elia. Yaosoa no dia ragna tsalofa mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaosoa izay nitoriana ambasadorina Yaosoa Ziady Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitretiky ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayaba sy Yaosoa.